Kasika ny lalàna zay mifehy rena ekibo an-tany manakery amin'izao fotoana izao dia ny 99 022 zay nivoaka tamin'ny 19 août 1999 ary no ansarainy tamin'ny lalàna 2005 021 zay nivoaka tamin'ny 17 octobre 2005 dia ao moa ny décret d'application zay nivoaka tamin'ny volana août 19 août 2006 dia ny décret d'application 2006 910 ka ireo lalàna ireo zany aloha indrindra ny code minier resahako eto niresaka hoe inona moa no atao hoe tsy ara-dalàna ny permis ny atao hoe permis tsy ara-dalàna dia telo ihany maha tsy ara-dalàna permis na tsy mandoa frais d'administration le olona na tsy mandoa redevance le olona na le olona mihitsy no manao renonciation hoe tsy hitazony permis zay telo zay ihany no tsy mahara-dalàna ny fahazoan-danana zay nomeny ministère ny mininy ka tatanan'ny bureau de cadastre minier